Ampifaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no androsoana ao an-tokantranonao amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezantsika toy ny mahazatra atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao. Falitafahoana amintsika rehetra dia mampatsiahatra ihany koa hoe sehatra misokatra ho antsika rehetra izao fandarana izao. Ary ampifaliana ny arabana namana mpiara-manolotra ny fandaharana zato mpanolotsain'ny tanàna radio Clémence Rarnirina tonga atao anaty fandarana indray. Iarabanao namana lilira farala dia ankafaliana ihany koa no iarabana atsika rehetra izay pararaka sy tapaka ny fandarana Sahia Lasa eto amin'ny MBS amin'ity alina ity. Tsy ho lava resaka sika fa vaovao mafana tsy maintsy resahana atao anaty fandaharana ary manasa vahiny koa sika toy ny mahazatra fa isan'ny vaovao malaza dia ny dian'ny filoham-pirenena tany ampitan-dranomasina tany Frantsa Clémence Rarnirina ary dia misy moa ireo mpikambana RMDM diaspora tany an-toerana izay nanana fikasana mba hiaona tamin'ny filoha saingy nataony fomba rehetra zany izay tsy hatanteraka izany fifanatrehana izany fa na dia dina mahakasika an'izany indrindra no entsika isantarana ny fandarana amin'ity alina ity mialohan'ny ampandrosoana aminao ny vahiny izay nasaina manokana amin'izao fandarana Sahia Lasa Izao. Hita tamin'ny dian'ny filohan'ny Repoblika tany Paris ny faran'ny herinandro lasa teo fa manafangaro ny raha natoko sy ny fitatandra raha-pirenena an-tenany. Porofon'izany fahitanareo olona tonga nanatrika ny fifampiresahana taminy tao Masovony Madagasikara ao Paris 16e. Olona anatin'ny antoko TGV sy mpilarandraniny amin'ny any no afaka nanatrika izany fionana izany. Voasivana kosa ny RMDM diaspora raha nanao fangatahana kanefa araka lalam-panorenana dia filoha malagasy rehetra ny filoha Rajoelina fa tsy filoha natoko na vondron'olona intsony. Ny mpanohatra ne tsy natao hanafosafo ka afaka miteny sy mitsikera ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana na aiza toerana misy ny filoha ka mampagaga raha ohatra ka filoham-pirenena izay milaza fa hoe any malagasy rehetra no manilika ny malagasy mpiray tanindrazana aminy faniliana enao zay modely sy ny rehetrarehetra na ho fitaratra ny fampiraisana ny malagasy no lasa manilika tanteraka tao anatin'ny fiainianany filoham-pirenena io dia hitandro ny anak'Andriamasy no firaisany malagasy ny mahiray atsika rehetrarehetra ka ankehitriny fa voadika kosa izay lalana voasoratra ao anaty lalam-panorenantsika zay sy izay fianianana nataon'ny filohan'ny repoblika izay. Ny faharoa mambahoaka gaga ao ina moa ny tokony atahorana ifampiresaka na maneho hevitra avelana naneho ny hevitra ane le olona dia midika inona moa zay raha aminareo mambahoaka fa matoa nareo matahotra an'le faneho-kevitra misy zavatra arovanareo sy atahoranareo ao anatin'io ka ankehitriny le firenentsika no lasa afa-baraka any ivelany agny noho tsy fitandremana amin'ny zavatra kely fotsiny dia lasa fahafambaraka any ivelany agny. Nampiasaina ny inspecteur de police sady ministry ny raramba iny hampiasa herisetra zany ngany nametrahana an'izany ny ministry ny raramba iny zany hanao an'izany firenena ty resaky ty fa tsy hoe tokantrano na fianakaviana fa firenena ny resaka eto ary arahantsika manana ny mahafirenena azy fa tsy hoe an'olo-tokana ty firenena ty ka zay tian'olo-tokana atao na zay tiany ny antokotokana atao eto aza atao an'izany fa firenena arahantsika manana samy mikaroka ny tombotsoa sy ahasoan'ity firenena ty tsika ary zay no mahatonga anay miteny ary mamerimberina ombeny fa tsy misy vaolana ho an'ity firenena ty afa-tsy ny fialany mpitondra fanjakanareo. Tsara ny manamarika fa tahaka izao ny voalasa ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fa 720. Ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amin'ny asam-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandraraha hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan'ity andininy ity vao maro ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia zaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika. Tsy vao izao ny filoha no nanitsakitsaka lalam-panorenana ka raha ny sitsiny ny RMDM raha mitaky ny fialany eo amin'ny toerany. Ny resaka RMDM isika tao anatin'ny fanadihadiana izay narahantsika teo iny vahintsika indrindra namana lilira faralahy amin'ity alina ity tao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao dia Andriamatoa Tsiry Ratsimbahary izay tsy iza fa filohan'ny jeune RMDM Antananarivo fa alimandray anao mivahina tao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao izay raha miravavy toko.
faly miaraba ny namana Clémence, dia faly miaraba ny namana Lili Rafarala, ary faly miaraba ho an'ny vahoaka malagasy izay manatrika ny fandarana amin'izao fotoana izao, anaovana kokoa manokana ny mpikamana rehetra ao anatin'ny jeune RMD Matana. Ya, na raha tsika teo moa ny fanadidina nentina nanoka fanan'ny fandarana tao anatin'izany no nahitana an'ilay hoe nanao ny fomba rehetra ary niezaka mafy ny ala tsy nety ny ona nanao izay tsy onana tamin'ireo mpikamana ao anatin'ny RMD diaspora ny filoham-pirenena, mety ahoana ny mety andikanao an'izay zavatra nitranga izay? Ya, misaotra Clémence nametraka ny fitenenana. Ny voalohany indrindra aloha dia izao no tenenina. Ny filoham-pirenena dia lazaina fa voafitim-bahoaka. Raha voafitim-bahoaka izy zany dia filohan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na ny eto an-toerana zany na ny any ivelany. Ka raha ohatra ilay filoham-pirenena zany izay milaza fa voafitim-bahoaka lany tamin'ny fifidianana madio no tonga any amin'ny any France, dia tsy tokony nataony mihitsy hoe ny mpomba azy ihany natsony raha ohatra izy mipetraka amin'izay toerana izay, fa tokony natsony daholy na ny mpomba azy na ny tsy mpomba azy. Fa ny nagaga sy napalahelo tamin'ilay izy moa zany dia nolaviny tanteraka ny fangatahan'ireo RMD diaspora tany France zany izay nangataka fihaonana taminy. Manaraka an'izany dia izao ny vahoaka malagasy tsirairay na iza dia manana zo ilaza ny zavatra tsy fetezana izay ataon'ny fitondrana. Ireo diaspora malagasy any ivelany ireo zany dia mahita fa misy tsy fetezana ataon'ny fitondrana io ary zony zany, zony no miteny an'izay, tsy tokony ho sakanana mihitsy izy zany, tsy teny an'izay heviny izay, ary tsisy lalàna mandrara ny fitenena ny olom-pirenena tsirairay hiteny zavatra tsy mety eo amin'ny fireneny fa zony tanteraka izay. Ka somary ohatrany mahavariana sy mahavalanina ihany zany mahita ilay filoham-pirenena zany izay karazana ohatrany hoe manavakavaka hoe ireo mpomban'azy ihany no niraisiny fa ireo RMD diaspora dia nilaviny tanteraka. Tena tsy mety zany eo amin'ny fitondrana ny firenena, ary tsy mendrika ny olona hitondra firenena ny olona manao an'izany toetra izany. Fa raha tena hoe filoham-pirenena marina mijoro ray aman-dreny tsy manavakavaka olona izany, efa nanao fianianana ianao zany teo amin'ny tamin'ny tondranao firenena fa filoham-pirenena malagasy rehetra, ka maninona rehefa tonga any amin'ny any ivelany ianao dia ireo mpombanao ihany no raisinao. Tsy mety zany ary tsy pahanay jeune RMDM Antananarivo Akitsirano, ary tena toerinay ny fihetsiky ny filoham-pirenena manao ohatr'izay. Eo indrindra mantsy no magagatsika Andriamatotsiry satria zao raha misy ny lokaloka izay nataon'ity filoham-pirenena ity, ny ainga tany amin'ny tolona nataony tany amin'ny 2024 dia niresaka hoe hampanjaka ny demokrasia iarahantsika rehetra malala, fa izy arangeno nitokana ny kianjana Ambohijatovo ho kianjany demokrasia tamin'izany fotoana izany, dia hoe mila vela maneho hevitra malalaka ny olona, tsy misy teritery. Kanefa ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia rehefa misy olona mahita ny tsirariny sy tsy fetezana eto amin'ny firenena dia akombom-bava tsy avela miteny. Raha ny zavatra hitantsika ve tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay, afaka mahita taratra ve tsika hoe tena miaina ao anatina fitantanana sy fitondrana ara-demokratika marina manaja an'izany demokrasia izany? Ianareo raha teo nyrodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia mantsy ny RMDM, rehefa alavaina dia mino fa anisan'ny tsaro-piaro amin'izany demokrasia izany ianareo. Ia, raha somary ampatsivitsika kely ny tantara dia izao. Ny antony nisian'ny crise 2009 angambany tsy hoe izay irery ihany fijeriko azy dia ny lazain'izy ireo fa fanakatsakanana ny fitenenana zany akohatra ireo tao anaty fitondrana. Hoe tsy dia afaka niteny loatra zany ny olona taty ivelan'ny fitondrana fa ohatrany hoe somary ny sakanana sy atao anisan'izay. Zavatra mahagaga nefa ny amin'izao fotoana izao dia izao ilay
zavatra rehetrarehetra nanoeran'izy ireo ny mpitondra tamin'izany fotoana zany no averiny amin'izao fotoana zao ary tsy hoe averiny ihany a fa vao mainka ary pira isika ve de nahita na tadita tamin'ny andron'ny fitondrana ny filoha Ravalomanana ohatra fa nanao fihetsika ohatran'ireny izy tany amin'ny diaspora tany ivelany mbola tsy nisy an'izany angamany ary hoe nisy olona nanohatra ve ohatra tamin'ny andron'ny filoha Erajonara mampianina raisiko tamin'ny fitondrana talohan'izao fitondrana zao dia natao ohatran'ireny ve ny nanaovana azy tena zavatra mahavalanlanina le izy oa fa ity fitondrana ity zany aminay jeune RMDM Antananarivo dia fitondrana mitarika ny malagasy mitarika ny firenena ho any amin'ny lalan-diso mihitsiny satria le vahoaka malagasy a tena fitahana izy ireo amin'ny kabary ambony vavahady izay zany mahita fa spécialité an'io fitondrana io mihitsy no manao démagogie resaka izy zany tena mahay ary ainy le mandresy lahatra ainy ihany koa le manao ataontsika hoe publicité angamany raha ohatra zay ny azontsika tenenina azy le manao zavatra miretirety hoe hita amin'ny vahoaka zany fa le zavatra ambatika an'izay tsy mifanaraka mihitsy ny amin'le zavatra misy ya ny mpikambana au niveau de RMDM diaspora moa zany de efa tena hoe ny andro fatratra izay fatongavany filoham-pirenena izay nandritra ny diany tany Frantsa iny nisy mihitsy moa zany ny fandaminana izay efa napetraka izy ireo nisy ny fanomanana sora-baventy sy filajana sora-baventy araka rehefa nanarahantsika anazy tamin'ny sary sy tamin'ny fahitalavitra ihany koa inona moa zany satria mety ho tahotra ve sa mety hoe inona zany no tena hoe antony mahatonga ny filoham-pirenena tsy nasasy tsy te hifanatrika amin'ireo mpikambana anatin'ny RMDM diaspora reo raha izay faharoa inona kosa ny tena tanjon'ny RMDM diaspora ka nahatonga azy ireo tena hoe misisika mafy te hifanatry tavana hoe te hifanatrika mihitsy amin'ny filoham-pirenena raha mifahafantaranareo jeune RMDM Antananarivo azy ny RMDM diaspora mantsy de manana foto-kevitra sy firian-kevitra izay ao anatin'ny RMDM foibe ny RMDM moa zany tsy izoviana amitsika angamany tsara patsihivana ny vahoaka malagasy angamany zany fa ny filoha Ravalomanana no filohan'ny RMDM eto Madagasikara ka ny jeune RMDM zany na ireo tsy hoe azafady tsy isolo vavan'ny RMDM diaspora fa mitovy ihany ny foto-kevitra ijoroany ny RMDM amin'ny ankapobeny ka le hetsika nataon'ny RMDM diaspora tany France zany dia mifanindran-dalana amin'ny hetsika izay ataona ihany koa satria zao ny RMDM dia mpanohatra an'io fitondrana io tsy mpanohatra hoe be fatany fa manana etika ny RMDM ary manana ny déontologie politique mibaiko azy tsy manaonao foana ny RMDM fa milaza ny zavatra misy sy ny zavatra réalité tena misy iainan'ny firenena amin'ny ankapobeny ka raha nanao an'izay zany ny RMDM diaspora tany France dia zon'izy ireo tanteraka zany satria raha ohatra namoaka ny fekevitra 9 ny teny amin'ny Rilaitsoa bypass ny rodoben'ny mpanohatra dia namoaka tao anatin'le fekevitra zany anisany navoaka tao anatin'le fekevitra ny hoe mitaky ny hialany filoham-pirenena inona ny antony dia zao manitsakitsaka miverimberina ny lalam-panondrenana ho antsika mpanao pahilalana angamany dia indrindrandrindra ho zareo mpikambana atao amin'ny ACC dia mahatsapa tsara sy mahita tsara an'izany fa
raha ny filoham-pirenena izany no manitsaka ny lalam-panondrenana dia anisany motif anankiray zany a afaka analana azy eo amin'ny toerana dia zay no antony a hitakiny ny RMDM amin'ny ankapobeny ny alany filoham-pirenena io satria tsy manaja an'le lalam-panondrenantsika izy faharoa manarak'izay dia zao tokony hiala ihany koa ny seny ary ny ACC membre ao anatin'ireo zany satria ireo koa zany dia anisan'ny ataontsika hoe ohatran'ny miraitsokombakombanga angamba zay ny tenenana azy amin'izao fitondrana zao amin'le tsy fampanajana n'le lalàna satria ireo zany tokony andry anankiray a hipetrahan'ny lalàna fototry ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena reo ka ireo fitaratra zany amin'ny fanarahana ny lalàna ka raha ireo indray no tsy manaja ny lalàna dia tsy anatena mihitsy sika hoe anaja lalàna zao fitondrana zao anisan'ny vaovao mafana moa izy mianada hitantsika ihany koa tamin'iny fananerinandro iny dia misy ny fikasana hisambotra sy hampody ny filohan'ny RMDM diaspora vaivaibe izay resaka izay hoe mba hampodiana sy hisamborana azy hiverina eto an-tanindrazana dia te hanontany ianao satria ianao zao filohan'ny jeune RMDM eto Antananarivo hoe ny fahitanao ahoana ny fandraisanao an'ireny zavatra nitranga sy ireny fihetsika ireny raha ho anao manokana zany dia valitsika hoe zay ny zava-nisy dia ianao amin'ny mahafilofilohan'ny jeune RMDM koa ianao eto Antananarivo ahoana ny fahitanao an'ireny fahitana an'ireny tonga dia tsoroko ny toko mahitsy be izy a toerinay ireny toerinay akisa rano ireny satria zon'ny tsirairay a araka nefa teneniko tany aloha ny maneho hevitra tsy mpiaraka amin'ny fitondrana ihany akory no afaka maneho hevitra fa mpanohatra ihany koa dia afaka maneho hevitra izy afaka milaza zany ny vahoaka tsirairay ny zavatra mety ataon'ny fitondrana io ary anisan'izany ny namana ato amin'ny miara-manonja angambany mety miteny an'izany ihany izy ireo rehefa misy zavatra mety ataon'ny fitondrana io fa anisan'ny andraikitra raisin'ny mpanohatra ihany koa dia ny miteny tsy ampiambambana ary tena mahitsy a ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana io raha ohatra raisin'izy ireo hoe côté positif aloha zany dia raisiny antsiny an'le zavatra ataony fa ny tena mahagaga dia zao a izay rehetra tsy izay atao anatin'ny RMDM ihany tsy atao anatin'ny mpanohatra ihany fa izay olona rehetra manoatoana ny zavatra ataon'le fitondrana ary anisan'izany angambany ianao madame Clémence tena izay anisan'ny malahelo anao mihitsy ary tena mitsipaka kisy rano ireny zavatra ataon'ny fitondrana aminao reny tsy rariny reny satria ianao ne vao fitim-bahoaka somary ao anaty farangisosina kely fotsiny zay ka tsy anjaran'izy ireo no manalana eo amin'ny toerany satria samy voafidy daholo na ny mpanolotsaina na ny be ny tanàna samy voafidy ny vahoaka ireo zay aloha zany somary idira kely fotsiny iny ka mikasika an'le RMDM tany ivelany a dia mankahery eto ny tianako angambany dia mankahery a any madama Fanirisoa izay namohan'izy ireo nireny nanaovan'izy ireo nireny zavatra mamoha fady ireny ataonay mamoha fady mihitsy ireny satria tsy nanao fadisony izy ireo tany avelany tany ao anatin'ny lalàna moa zany misy le hoe infraction inona ary no nataony anontany atsika ny tenako na namon'olona ve izy tamin'ny hetsika nataony tany a France na hoe nisy korotana ve teo amin'le toerana na hoe nisy bomba ve tsy haiko karazan-drazana ohatr' zany tsisy an'izany tao fa hetsika madio no nataony izy ireo
Ya iny mo fanamariana nataonao teo fa de io mo hoe mitovy ihany ny ataon'ny ambony sy ny eto ambany ary io mo nresaka nahako ianao fa na ny mpanolotsaina na manalilira faralahy ihany koa miaraka mpanolotsaina team maromaro de isan'ny iarany antsonjay ihany koa am'izao miaraka ampianolotsaina combat ao anatin'izay le hoe tsy fahazakana le fitenenana sy ny fahitsiny ny fitenenana zay fa iverina kely ao anatin'le loahevitrytsika ndresana teo le hoe niezaka mafy nitsokan'ny RMDM diaspora ny filoam-pirenena nisy ihany nefa na izany na tsy zany azany ny ireo mpikambana atao anatin'ny RMDM diaspora ao anatin'izany moa ifanirosoerinay vo nahavita ihany ny zara tract ho an'ireo izay mpandrara nanatrika ny fionana niaraka tamin'ny filoam-pirenena ireo mpandrara avy amin'ny MEDEF moa zany na mouvement des entreprises de France de mikasika an'iny fionana iny indrindra satria akoatran'ilay nanambaranao teo hoe ny elana ny RMDM diaspora fa ireo pomba anazy ihany no nezahana nionana tany tao amin'ny ambasady de nisy ihany koa ity fionana niaraka tamin'ny MEDEF ity nisy ihany koa nefa teo anilan'izay ny fionan'ny filoam-pirenena niaraka tamin'ny filoam-pirenena frantsay zany hoe filoam-pirenena malagasy filoam-pirenena frantsay Emmanuel Macron nefa rehefa tonga teny vato ny filoam-pirenena de nahasendana ny maro fa dia nangina tanteraka tsy niresaka tsy nisy tatitra mihitsy mahakasika an'iny fionan'iny na mikasika ny diany tany Frantsa tamin'ny akapobeany mihitsy inona ahoana ny mety andresanareo an'izay fahangina ny filoam-pirenena zay mahagaga ihany le izy le fanginana satria ianao zany en tant que filoam-pirenena ianao raha mivahiny any ivelany misy mission ataonao any tokony anao tatitra amin'le vahoaka ianao zany nefa ny ianao tsy nanao an'izay tatitra zay fijerena anazy le teny Mahamasina de karazany ohatrany cinéma ihany raha ohatra zay ny ilazako azy cinéma ahoana mo ny elana le resaka nafana le tany a France fa tonga de mbodina ampidirina tato anatin'ity le hoe tsy misy mahazo mijery atao ao amin'ny kianja Mahamasina zay zany no hitondrany an'lizy satria tsy te resaka an'le mission avy ary ivelany izy zay aloha fijeriko anazy manokana fijery ny jeune RMDM tanàna azy amin'ny ankapobeny fa na izany na tsy zany ary mahagaga mihitsy le toetran'le filoam-pirenena zany fanaovana tsinotsinona ho an'ny vahoaka malagasy mantsy ny zavatra ohatran'ireny raha hoe avy manao fivanianana avy any ianao ka tokony misy vaovao zany no entinao de anjaranao mampita an'izany amin'ny vahoaka malagasy nefa tsy ataonao le izy de aminay misy zavatra afepeninao misy zavatra tsy de mazava zay ngamba no azo tsorina zavatra afepenina misy zavatra tsy de mazava ho ianao fa ny vaovao moa izy mianadahy ohatrany hoe rano io de raha tatazako amin'ny tanako io na tiako na tsy tiako rehefa tsy tiako hivoaka de misy miporitsaka foana ihany ary ny mpanao gazety koa ne de manao ny asany ao anatin'izany ka marina hoe tsy nisy tatitra mazava voaraintsika zay nentin'ny filoam-pirenena mahakasika ny indian'iny fa magaga nefa fa zao ny gazety vahiny kosa de tena tsy miambaamba mihitsy fa mamatrapatratra mihitsy izy ary tsy nitsitsy fitenenana mihitsy izy nitatitra ny vaovao mahakasika ny indian filoam-pirenena tany iny le lohateny moa manala salany fa de vakiko ary efa hitantsika io le izy hoe à l'Élysée Macron a fermement recadré le variant malgache aloha tsy hoadika ko sao de manahirana ny traduction zay ataoko fa samy mahazo an'izany angamba ny akamaroantsika fa ny hafa antanina rehetra tsiry mahakasika an'izay zavatra hoe reny ary ny zava-misy zany ny fomba fahita ny mpanao gazety vahiny ny zavanitranga sy ny akondiany tany fa hoe anahoana kosa ny akon'iny fionan'iny zany eo amin'ny fizotro ny famitorana sy fanadiadiana nisy mantsy ireo nambara hoe ho tompon'antoka tamin'ilay fikasana hamon'ny filota didinareo indresaka iny fa etsy andanin'izay hoe tsarovo tsara fa nisan'ny zavatra nampana tena iny filoha ary nyresahany foana ny hoe tsy maintsy hiverena andreo nosy manodidina ho an'ny Madagasikara nisy taty tamin'izany fotoana izany alohan'ny 20 jona 2022 zao tsika efa volana aogositra septambra 2022 iaho hoe mbola azo antenaina sy eritreretina ve
ny hatanteraka an'izany fampanantenana zany mandrapitapitry ny fempitom-piasana mandat amin'ny filoham-pirenenany filohandry Rajoelina satria dia izay zany zavatra misy ankehitriny hoe tsy nisy fahitalavitra moa na ny eo ampahany ihany ilay fifamalin-dresaka ny fanaovan'izy amin'ny rahalahy fa amin'ny fotoana manaraka mety azontsika hojerena ihany ny ampahany ao anatin'izay fa hoe ianao manokana zany tiako ametrahana an'izay fanontaniana izay hoe etsy an-daniny aloha zany hoe aiza ho aiza ary no mety hoako n'izay zavatra izay a misy an'ity raharaha fanenjehana andreo olona voatondro sy voalaza fa nikasanao famonoana ity frantsay teratany frantsay ny resaka eto a fa ny faharoa dia hoe izay le fiverenany le nosy manodidina izay takina sy andrasana fatratra na dia ny samy ao anaty fitondrana azy efa mifanipatsipa-kevitra ambadika izay zavatra izay dia mba tiana hoe ny hevitra ao amin'izao fandalovanao eto izao raha nitaky angamba ansika malagasy hoe averina le nosy manodidina antsika ireo izay efa mazava araka ny lalàna zany a fa ireo nosy ireo dia nosy atsika malagasy ireo dia io filoham-pirenena io mihitsy no niteny tamin'izany fotoana zany hoe tsy maintsy ho tafaverina amintsika io ireo nosy ireo mahagaga nefany a miandry ihany zany tsika amin'le procédure hoe aiza ilay paikady hoentin'ilay fitondrana mba hiverenan'ireo nosy ireo amintsika dia tsy mahita mihitsy tsika hatreto aloha fijerena anazy cinéma ihany koa le izy aloha mbola ao anatin'le ataoko hoe fidetadedahana ihany angamba raha izay no tenenako azy satria izao fitondrana zao zany dia resaka publicité angamba mibetsaka zay no izy populisme hoentina hisariana an'le vahoaka ity azy a fa le zavatra ataony tsy mifanaraka amin'izay mihitsy tsy mifanaraka amin'izay le zavatra ataony ary be tabe ny zavatra efa nitenen'io fitondrana io izay tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay mamelana angamba nareo miravava raha ohatra somary tanisa kely fotsiny ao anatin'ny fotoana fohy a raha ohatra fotsiny ny fampanantenana ny tenen'io fitondrana io tamin'izany fotoana zany dia hoe anao aniny izy anao an'le carnet pokotany aloha zany iny aloha zany somary efa ohatran'ny nanjavozavy iny tsy hita hoe aiza ny fandehany niteny an'izany izy niteny an'izany koa ireo le aiza koa zany le hoe pusinomby le arovana ny dahalo zany tena ny dedadedahana izy ireo mihitsy zany tamin'izany fotoana zany hoe foanatsika io dahalo io fa asiatsika le pusinomby dia tonga dia araka daholo hoe lasa ry le ombonao na lasa ry fa mivaivay aloha ny tsy fandriam-pahalemana bongolava vaivay tsy fandriam-pahalemana aiza reny rehetrarehetra ireny aiza koa le any amin'ny faritra atsimo koa izy efa niteny fa hoe rehefa tonga ny cyclone dia anao an'le trano le miantona koa isika le misy tongony zany ahatonga an'le trano le hoe tsy horotana zany tratran'le cyclone aiza daholo reny rehetrarehetra reny efa niteneniny zao fitondrana zao daholo zany rehetrarehetra zany be tabe no niteneniny io hoe vidina PPN io rehefa tonga eo amin'ny fitondrana io zahay dia ampidinina io vidina PPN io fandriam-pahalemana io a tsy tsony zany dahalo zany tadiditsika tsara angamba le tamin'ny propagande le nanao an'le fanamina moa zany fanamina miaramila le somary miaraka amin'ny kasika sy ny botsy sy ny le fitafy ihany reny aiza reny manontany an'le fitondram-panjakana zay amin'izao fotoana zao hoe aiza ilay fanamina miaramila izay nidedadedahana tamin'ny fotoana androny fa ho ajantsika ny asan-dahalo ary andro fahalemana ny vahoaka malagasy miandry an'izany ny vahoaka izany dia anisan'ny ijoroan'ny jeune RMDM tsy maintsy mijoro ny jeune RMDM ho fanavotana ny firenena satria raha tsy mijoro ny jeune RMDM indrindrandrindra ny eto Antananarivo iza ny ijoro a zay ny antony ijoroany ny zavatra nyresan'ny filoham-pirenena kosa nefa na izana zany ary izy tsy hoe nandeha fotsiny tsy niresaka tamin'ny mpanao gazety fa ny zavatra nataony dia ny araka rehefa ny marianao teo ihany dia ny mibety
menacé mihitsy an'ireo mpikambana ao anatin'ny fédération malagasy ny baolina kitra manoloana indrindra ny fiatrehana hiatrehantsika raha-pitso ny fifanitsanana amin'ny mondial 2024 ny fedina ny tombon-dakeran-tany amin'ny baolina kitra arahantsika izay fanadiadiana izay zay zavatra nitranga izay niteraka resabe tokoa tany anatin'ny tambazotra tserasera izay na manalilina faralahy miverineto tsika rehefa avy eo maneho ny resadresaka ny zavatra mahatsikaiky dia hoe fa alalana viaiza no ahafahan'ny fédérationna malagasy anoratra any amin'ny kafo hoe 1500 personnes no angatahanay hijery an'io match io sabotage zany ary zay no mavoatsika tsika samy malagasy ihany mifamingana kianja nataontsika io any barea kianja apray any malagasy marina fa maleo teny nareo anatin'ny fédérationna fa hoka kosa mba tsy faningana ohatr'izao tsika satria zao le mavoan'ny malagasy ezaka lehibe no ataontsika dia ianareo maningana fotsiny no tsy fitiavana olona ray no tsy fitiavana olona roa dia zao tsika malagasy homenatra fa tsika indray manoratra taratasy any hoe mangataka izay mba ho 1500 ny olona hijery dia inona ny tenen'ny fifa inona ny tenen'ny kafy tsy mahazo misy mijery ao dia falinareo mitehaka nareo manino tsy manino fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay ny tsy nampandroso an'ity baolina kitra ty hatramin'izay mba samany zao mba misy filoham-pirenena mamnoana nataon'ny fédération hatramin'izay inona sady tsy mandobe d'avion no mampandeha classe économique an'ireto joueur reto tsy manisy asina amin'ny malagasy ianareo fédérationna malagasy tsy manisy asina ny joueur ianareo fédérationna malagasy ary melohako ny zavatra ataonareo tena tezitra mafy ny Florajoely na omaly tsy vitan'izany fa nandrahoana ny mpikambana eo anivon'ny FMF mihitsy ny tenany fanontaniana voatery tsy maintsy andrehitra sy hanondraka solika amina hafa efa mirehatra ve akamidina amina zavatra ivalenta hoe anindrina hanenjika mivandana ny FMF fa tsy afaka ny hanaja tena raha zohina ireny fihetsika ireny dia fanakomana ny tsy fahombiazana ny dina ataon'ny Florajoely na tany Frantsa ny herinandro lasa teo tatitra mahazatra no sady zara raha misy ventiny no nambaran'ny Flo mahakasika ny fionan'ny mpandraraha amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny rencontre des entrepreneurs francophones mafiry ireo mpandrarana maly ny antso mitetina ohatrinona ny vola iodina eto Madagasikara raha tambatra ireo tolotra avy amin'ireo orinasa vahiny hasafiry no teraka vokatra izany fampiasa vola sy mpandraraha vahiny ho avy mbola tsy fantatra mazava satria ny sisy tany aza mikady na hatreto aloha ary raha mbola anaty fahamehana ara-pahasalamana ny firenena dia mifantoka any amin'ny fanampiana faran'izy maika ny azo avy amin'ireo mpiara-miasa aiza ny momba ny Ilze Pars toa tsy nisy resaka firy fa dia nasavangin'ny FMF no na amaika izany no atao hoe miteraka buzz saingevitra mety tokoa ve nisy hoe nandritra izany valandresaka izany tsy fahaizana rafitra ny FMF sy ny kafa no mifampiresaka fa tsy tokony nisy fidirana antsehatra avy amin'ny fanjakana ny potra nefa ny tsy fahaizana zavatra betsaka manao vava-tsiambina sy mandrahona ka raha misy zavatra amin'ireo mpikambana eo anivon'ny FMF sanatria ny vavaladin'ny lela tratrin'ny loza dia azotoriana avy hatrany ny Florajoely no izy nanao fandrahonana mivantana zay olona ray roa misopatra amin'ity fampandrosoan'ity Madagasikara ity dia ho hitanareo ny toyany ho hitanareo fa fantatro daholo izy ireo hoe izy dia ho hitanareo na azo anareo zao nareo manoratra sy manosiny fa tsy ekeko zany hita mihitsy fa tsy mahay mitarika olona izany hoe tsy leader ny leader dia manana ny toetra mahay mifeny tenany amin'ny fotoana rehetra izany no atao hoe intelligence émotionnelle izay tokoa ve noho ny tranga omaly nisy avoaka sy nanome tsiny ny hafa indray ny Flo nanafangaro ny politika amin'ny baolina kitra ny Florajoely ary tia nisy dia tanany avokoa izay ahafahana irerehana sazatra ny fomba ratsika saka eritreritra na mitambony kafa sy ny FIFA amin'ny fomba hafa manamafy ny tsy fahaizany mitandana firenena ny Florajoely ary dia manao izay saim-patany manamafy ny tsy fahaizany mitandana firenena ny Florajoely ary dia manao izay saim-patany mahavariana fa dia efa anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy saingy mbola manam-potoana hidirana amina zavatra tena ivalenta sy mizotra makany amin'ny toetsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany aza indraindray ny mpitondra fa fambaraka tsy misy ohatran'ireny ary enatra ho an'ny firenena ny zava-nitranga omaly fanontaniana mipetraka moa dia ny hoe
tena tsy leo afa-baraka ve i Rajoelina? Ya iny ny fanadihadiana zay narahantsika fantanina avy hatrany angamba ny Andriamatotsira efa be deaibe le fanehoan-kevitra mbola namafisina ilay fanadihadiana teo ahoana ny fahitanao anireny teny nambarany filoham-pirenena tamin'ny fahatongavany ireny? Karazana ohatran'ny mampime ihany le sady matezitra amin'ny lafiny anankiray satria filoham-pirenena no resaka eo. Raha filoham-pirenena zany ianao zany tokony manana an'le mitondra an'le kasikety ho firaisam-pirenena. Ianao zany ray aman-dreny io tsy amin'ny Iany Rajoelina azy ny ijoroana io fa amin'ny filoham-pirenena azy. De manontany atsika vahoaka malagasy ary ny tenako hoe mendrika filoham-pirenena ve ny filoha i menacé olona tahaka an'ireny ny FMF any rafitra tsy ao anatin'ny fanjakana ange ny FMF international io zany hoe tsy ny fanjakana no tsy izy no manapa-kevitra fa ny iraisam-pirenena no manapaka hoe tsy tokony hanaovana fivoriana ao anatin'ny kanja io noho ny resaka ara-pahasalamana. De mamoaka an'izay ny FMF eto Madagasikara dia magaga hoe le FMF tsika eto Madagasikara indray zany nomen'le filoham-pirenena tsiny ainy fatany ve zay hiérarchie zay hoe manana ny tondrozotra hiarahana amin'ny any ivelany io mpitondra ao anatin'io FMF io. Ny tranga toy ireny moa izy mianadady mampalahelo mampalahelo satria everina hoe tena mampiena be deaibe an'ilay fifantohana mba efa misy ao anatin'ilay ekipa-pirenena efa vonina hiatrika mba hiaro zany vonina-pirenena izany. Lasa lay tension, lay fifandonana, lay teny mahery no atao lasa mibahana sy mitsena azy ireo avy hatrany. Ny rarina moa dia mba hibata fandresena sika hiatrika ny Benin raha mpitsoro Septambra ao anatin'izany fifantsanana hiakarana amin'ny mondial izany. Ny kafo moa zany dia verina ihany zany ny teny fanapa-kevitra hoe misy ray alina afaka mijery ao anatin'ny kianja ihany ao anatin'ny ty lalao i fanandrinan'ny Bariady Madagasikara sy ny Benin ity fa dia irarina mba tsy hisy fiatraikany izany tension rehetrarehetra izany tena mirary soa ary mitondra-bavaka mirary fandresena ho an'ny ekipa-pirenetsika dia ny Barea Madagasikara alefa Barea. Iverenantsika le resaka politika teo Andriamatotsiry Ratsimbarimanga ianao moa zany ao anivon'ny RMDM ianao no mpitarika ny jeune RMDM Antananarivo fantanina tiako apetraka mahakasika ny hoe misy zao ny fikasana na efa tafapetraka mihitsy na vohikakasaina ametraka an'le rafitra RMDM iny anivon'ny fokotany fa mialohan'izay tiako azavainao kely mety mampiavaka ihany koa an'izay rafitra tarihanao zay dia le jeune RMDM Antananarivo raha miohatra amin'ireo rafitra RMDM hafa zany manerana ny nosy. Somary fitiniko vetivety angamba izy mba tsy tonga le fanazavana ela be. Ny RMDM zany misy ny hoe RMDM fohy be. Iny zany ahitany président Ravalomanana no mitarika an'iny. Ao ambanin'ny président national ny RMDM dia misy ireo président vice président isaka ny faritany enina zany efa misy ireo. De eo ankilan'izay indray misy nay le hoe jeune RMDM dia misy nay ny président ny jeune RMDM eto Madagasikara efa mipetraka eo. Dia manana ny vice président indray io jeune RMDM io manana vice président anakenina isaka ny faritany indray efa mipetraka ireo. Dia aty ambany indray zany misy amin'izay le hoe jeune RMDM faritany enina izay ny tenako moa zany ny filohany eto faritany Antananarivo. Dia tonga dia atsipoko angamba ny izy ary amin'le programme hoe fametrahana le RMDM fokotany fametrahana ny jeune RMDM fokotany zay misy zany ny tena tanjonay amin'izao fotoana izao hidina hatrany amin'ny fokotany zay hatrany amin'ny quartier
Tahandroany zao zay nidina tany amin'ny premier arrondissement nametraka ny tany amin'ny premier arrondissement tsy diana tsirairay reo fokotany eo tsy vita aloha zany le izy fa ny zana fitaina fa ametrahana birao isaka ny fokotany zay ny tanjony jeuneur MD mety Tananarivo raha ohatra ny amin'ny premier arrondissement zany zao misy fokotany 420 dia ametrahana birao isaka ny fokotany reo manana ny président isaka ny fokotany ray zany reo dia manana ny olona miaraka aminy ohatr'izay daholo ny any amin'ny fokotany rehetrarehetra any satria ny raha ny eto Antananarivo fotsiny aloha zany zao misy ny Analamanga misy an'izay 6 arrondissement zay dia ankoatran'ny Analamanga misy ny any Avaradrano misy ny any Atsimondrano misy ny Tasy misy ny Vakinakaratra misy ny Ambodratrimo misy ny Anjozorobe ireo zany ao anatin'ny fifehezan'ny jeune RMDM tana zany zay ny tenako mitarika azy misy fanontaniana anankiroa tiako mifampitohy amin'izay ihany avy dia toizako hoe le RMDM manjany raha mijery zao ny olona dia hoe misy ny antoko team mpanohitra fa misy ny RMDM koa izay rodo be ny mpanohitra dia mazava loatra fa antoko politika maromaro fikambanana maro no mitambatra ao anatin'izay RMDM zay dia te antany ihany hoe manahoana ny fifandrindrana sy fizarana andraikitra eo anivon'le RMDM zany amin'izay no zay loko samihafa zay kanefa dia manana tanjona iraisana dia ny fiarahana mirodorodo mba hampanjaka ny demokrasia eto Madagasikara fa ny anankiray faharoa raha misy ny tena azona feo betsaka indrindra ary mampimenimenina ny olona dia hoe ny tsy fahombiazana sy tsy fangaraharaha ny fifidianana hatramin'izay dia miainga avy any anivon'ny fokotany any anatin'ireny lisitra mivoaka avy any amin'ny fokotany ireny ka eto zany dia hiteny hoe ianareo zao hoe dia hoe milatsaka any amin'ny fokotany milatsaka hatrany amin'ny quartier mihitsy hoe ianao teo dia hoe inona ao anatin'izay ary le andraikitra azo andrandraina aminareo zany satria hiatrika fifidianana antsika atsoatsy tena zavatra azo tsapaitanana tahaka izany no tena andrasan'ny olona mantsy antony mahatonga ilay hoe miena be ny tahany fandraisana anjara ny fifidianana noho ny tsy fatokisan'ny olona ny lisitra miainga avy any amin'ny fokotany io dia inona no azo andrandraina aminareo ary idira kely aloha sotra leli rafaralahy tamin'izay fanontania zay idira kely aloha le hoe le fizarana andraikitra le fizarana andraikitra zany ny jeune RMDM eto Antananarivo zany dia mametraka andraikitra tena hoe pasienay any ambany mihitsy ny fahefana zany tsy zay aty ambony zany no maninona moa zany no manao ny plan rehetrarehetra amin'ny hitondrana an'le jeune RMDM fa tena petranay any amin'ny base le izy tena omenay andraikitra mihitsy ny le base hita ametraka an'izay andraikin'izay ary ny tena tanjonay dia zao tena ofeny jeune RMDM eto Antananarivo dia zavatra tiako tenenina dia zao ny jeune RMDM tana misy fikambanana maro ao misy ao mpanao politika parti politika maro misy ao ny syndicat misy ao ny mpianatra na any amin'ny université na any amin'ny lycée sy ny karazany io ary misy ao ny olo-tsotra fotsiny amin'izao misy ao mpivarotra misy karazany maro zany eo dia ao anatin'ireny fikambanana ireny samy manana ny antoko politikany fa ny ao anatin'ny RMDM zany dia parti politika maro ao mikambana ao anatin'io RMDM io dia mahatsara anazy dia zao hevitra maro zany miditra ao anatin'le RMDM tsy hevitra anankiray fa ny tanjona fotsiny dia zao fampandrosoana firenena mijery tsaratsara kokoa mba hoentina hanatsarana firenena zay zany ny tena tanjona anankiray aloha tanjona faharoa dia zao hoe ny jeune RMDM dia mandala ny demokrasia ary mandala ny fifandimbiasa pahefana ara-demokratika efa zay no ataontsika hoe hevitra angezabenga many ao anatin'io RMDM io hoe tsy anisan'ny maka fahefana amin'ny fomba tsy ara-demokratika ny RMDM fa manaja n'izay rafitra demokratika zay izy dia izay zany dia mitsinjo sady amin'izay
fifidianana ara-demokratika izay ahafahanay ametraka izay olona toananay io tonga eo amin'ny fitondrana ankehitriny aloha tonga de tsorona ny marina ny RMDM jeune RMDM Tananarivo dia araka lefa resako tany aloha dia manaja ny rafitra misy de ny zavatra rafitra misy aloha am'izao de ny filoha Ravalomanana ny président RMDM de makatoa an'izay zay ary manaraka ny toromarika amin'ny atsipriany izay tenen'ny filoha Ravalomanana eo amin'ilay eny amin'ny fokotany no tiako amafisina kely hoe inona zany ilay atao hoe paikady ve sa zavatra tena mba azo tsapahitanana afaka andrandraina aminareo mba tsy hampemitra an'ilay olona amin'ny fifidianana satria izay foana le paikady misy le izy tonga de atsidiko kely angamany aloha le misy le famoahana misy izay zany efa somary atsidika sady ety am-piandohana fa mieritreritra zay anao hetsika anankiray tsy ho teneniko le fotoana hoe am'izao le izy fa eto Antananarivo le izy izay anasanay ny mpikamana ao anatin'ny jeune RMDM tana rehetra na aiza na ny Akazobe io na ny Manjakandriny io na ny Vakinankaratra io rehetrarehetra ny teneniko teo ho tonga eto Antananarivo de efa tafiditra ao anatin'izay le fidinanay ny fokotany rehefa midina any amin'ny fokotany zay tsy hoe fokotany rero no idinanay fa tena itsofoanay hatrany amin'ny quartier hatrany amin'ny kely indrindra zany ametrahanay ny membre ato anatin'ny jeune RMDM tana ary mino zay fa ho fien'ny jeune RMDM tana ny eto Analamanga aloha ny anombohanay anazy fa filarinay io any amin'ny ireo tanàna rehetrarehetra ny tany sako teo resaka jeune RMDM moa tsika mety misy fantaniana manitikitika ihany ny mpijery atsika angamba na manalilira faralahy hoe les jeunes RMDM resantsika le salataona ny eritreretinareo siblena ao anatin'le izy eo amin'ny manomboka eo amin'ny firy taona ka hatreo amin'ny firy taona le eritreretinareo raha izay fantaniana faharoa hoe miresaka ianao teo hoe makany amin'ny fampandrosoana ny firenena zany hoe rody be zany makany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny RMDM zay ny tanjony ny fanoherana ary ve zany satria efa resaka fifidianana ihany tsika ny fanoherana ary ve zany afaka hiandrandra fandresena amin'ireo karazam-pifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara rehefa io ny fois tafapetraka daholo sy hielipatrana izay rafitra andresantsika teo zay valiko angamany aloha le hoe salataona ny anaran'le izy ny hoe jeune RMDM fa ny jeune RMDM tana dia tsy mifidy taona misy eo nefa antitra efa fotsy volo zanga manitanareo somary efa misimisy fotsy ihany ny volo misy eo ny tena mbola hoe tanora kely mpianatra any amin'ny lycée mpianatra any amin'ny COG misy eo ny mpianatra any amin'ny université misy eo ny vehivavy aloha zany tena isaorana misy fa tena mavitrika be ny vehivavy eo aminay tsy mifidy taona zany io zay aloha anankiray faharoa tsy mifidy tokom-pinoana na inona tokom-pinoanao na inona tokom-pinoanao tsy mifidy ary tsy azonay jeune RMDM atao mihitsy ny resaka tokom-pinoana ao anatiny io tsy azonay atao zay fa de mitovy daholo zay ao anatin'izay tsy azonay jeune RMDM ihany koa no miresaka fananana na mahantry ianao na manana ianao na tonontonony de afaka miditra ao anatin'le jeune RMDM daholo de eto aho zany dia atsidiko sady le izy hoe manainga atsika rehetra tanora na vatombatony na antitra anatevin-darana ny jeune RMDM tana fa manana paikady zay manana paikady sika hoentina anabevoany io jeune RMDM tana io araka nefa nyteneniko teo hidirana hatrany amin'ny quartier misy le izy ary ametrahanay ataotsika amin'ny farangisosina hoe QG angamana raha izay ny tenenantsika azy hatrany amin'ny quartier rehetrarehetra le fantaniana faharoa amin'le resaka fandresena fifidianana afaka miandrandranyizay ve fandresena fifidianana rafitra rehetra tena misaotra Clémence nametraka an'izay fitonan'izay hatreto aloha dia ny jeune RMDM tana dia matoky fa ho tonga amin'ny fitondrana
fa izahay de eto de efa mametraka sahady hoe ajanony a ilay eritreritra sahady diny zao angala-bato na anodikodina ny safidim-bahoaka fa izahay mahatoky ny herinay aloha atreto aloha fijerinay anazy a fa ny fitondrana zay moa zany ny anton'ny resaka politika ny resantsika ny atongavany eo amin'ny fitondrana de zay zany anao ny moyen rehetrarehetra araka ny tokony izy amin'ny fahitsiana sy ny fahendrena ary ny fahamatorana zay nefa ampianarina zany ao anatin'io fikamanana io tsika mila mahitsy rehefa manao zavatra mila mahitsy mila marina tsy miolakolana amin'ny foto-kevitra rehefa hitanao fa tsy mety aminao le izy a de zonao no miala fa rehefa hitanao hoe misy zavatra mety ao de zonao no makasitraka rehefa hitanao misy zavatra tokony toerinao de toero de hoeto ny hevitra hoe inona ny anatsarana an'izy zay misy zany le foto-kevitra hitonanay le jeune RNDM ka matsapa mpikamana zany hoe tena mety le izy a malalaka le fanankilozakevitra le débat hitatsika eo zany 2023 fa izay manantena za tsy teny hoe zato isanjato fa ho asika ny fitondrana efa karazana teny farany ihany zay fa mikasitrana be deaibe anao andriamato tsiry raha tsimbaromanga zay moa no anarany feno a zay tsy izy akory fa filohan'ny jeune RMDM eto Antananarivo a dia misaotra be deaibe tamin'ny fifampizarana rehetra ny fifanankalozakevitra nanakivahiny tato anaty fandaharana mirary soa be deaibe ho an'ny jeune RMDM ho an'ireo rafitra rehetra mbola ho atsanganareo dia mirary fahombiazana ho amin'izany a mihitsy manatentsika fa mbola isy fotoana manaraka fa tsika mio anaty fandarana ihany ya anoizy atsika ny resadresaka ngamba ny namana lelira faralahy maraparana atsika ny resaka satria efa lasa de lasa amin'ny fotoana minitra vitsy monja satria tsy afaka tsy azontsika aoditsy hita ny tsy resaka n'ilay vaovao mafana tamin'ny fivorintsika farany teo namana lelira faralahy sy ny ilazana ihany koa ampijery ny fandarana Sahia Lasa Izao mahakasika ny toy an'ilay raharay izay torinantsika mpanolo-tsaina momba n'ilay resaka fivoriana tsy ara-potoana moa zany de lahadinika 10 no nodiniantsika tao anatiny a isan'ny niteraka resabe ny andrasany maro ary tena hoe nampangila tsofina ny maro tao amin'io lapy io zany hoe nitodika tany amintsika amin'ny mason'ny mponina Antananarivo nandritra n'izay fivorintsika zay mahakasika indrindra ty resaka taxi moto ty a dia nitapaka moa zany tao anatin'ny fivoriana de hoe tsy nekena tsy neketsika mpanolo-tsaina ny fanomezana autorisation na fanomezan-dalana ny taxi moto eto amin'ny tanàna Antananarivo nandritra zay fivorintsika nandritra ny 2 andro izay a no lavon'ny mpanolo-tsaina izay a ary mpanolo-tsaina 7 isika no nandahany zay a amin'ny 4 no nandahany zay tsy fankatoavana izay teo moa nisy ny ataontsika hoe hevitra zay nentin'ny voamera tsirairay a ny voameran'ny fitaterana izay misy a de isan'ny tena nitondra teboka 20 teo anatrehan'ny nareo mpanolo-tsaina rehetra mahakasika indrindra n'izay hoe inona ny antony maro samihafa nahatonga an'izay fandavana ny fanomezana ny autorisation zay a be deaibe le izy a ngamba ny tsy voatanisy eto daholo a fa nisy antony mazava fa raha fehezana sy raha ataontsika hoe bangotokana de hoe ny fijerena ny mahasoany tanàna no tena ny mahasoatsika tao anatin'izay hoe fandavana izay satria anahoana tokoa moa ny mety ho gaboraraka sanatria ho ateraka izay fikorotana ny fifamovozana izay raha toaka omena izay fahasahoan-dalana izay a ireo a taxi moto zany zay zany ny am'tinako angambany ny zavatra mety hoe lahadinika anankiray zay isan'ny noresana tao anatin'izay nandrasany maro mihitsy tao anatin'izay andao sokajiana hoe tena anisan'ny vaovao tsara kosa satria de tena saika ny ray feo betsaka moa ny zavatra tsy hitovizakevitra fa mba ny ray feo ny akamarony a tao anatin'izay fanoherana zay ary latsabato miafina tokoa 7 amin'ny 4 no tsy nanaiky an'izany fa anisany andrasany olona amintsika ihany koa nanahoana foana ny tohin-drarahanareo ty fitorinanareo folo mianada afangatahana ny fanesorana nareo tsy ho mpanolo-tsaina de averina ihany no andreo zay tsy naharaka hoe misy mpanolo-tsaina anankifolo ka saina ho asorona amin'ny maha mpanolo-tsaina azy a de anankivalo moa zany ny eo anivony
ny antokotiko Madagasikara izay ao anatiny ny tena koa misy ny mpanolotsaina avy amin'ny RK Ramatoa Clémence Rarnirina ary misy ny mpanolotsaina Toavina Lambomay avy ao amin'ny combat izay folo mianadahy zany lay miatrika an'izay fitoriana izay mangataka ny fanalananay moa zany préfet de police tsopikambany eo anivon'ny filan-kevitra fa tsara ho fantatsika ihany fa nisy moa ny fivorian'ireo vomiera tsirairay avy nandritra n'iny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny mpanolotsaina iny ary ny tenako moa eto zany de karazany sady mitondra teny ihany satria filoha lefitry ny voamieran'ny tsara tantana sy ny ady amin'ny kolokolona ny bonne gouvernance et lutte contre la corruption de izahay manokana dia nandray initiative hampiantso ny préfet de police ho avy ao anatin'ny fivoriana ara-potoana hanomboka rampitso moa ny session budgétaire atsika Ramatoa Clémence Rarnirina teto-bola 2022 dia ao anatin'izay fivoriana mandritry ny 10 andro izay izay voalaza ny lalàna tsara fa azo atao ny mampiditra na dia tsy ao anaty ladinika aza rehefa misy raha ilana an'izany dia nanao taratasy manokana ny commission bonne gouvernance et lutte contre la corruption mampiantso ny préfet de police hiatrika ifanatrika sy ifanazava amin'ireo mpanolotsaina tanàna ankasitrahana be dia be moa fa ampolony maro ianareo mpanolotsaina no nanamafy izany fangatahana izany koa ary dia nanamarika an'izany tamin'ny alalana fanaovana soniny faharoa moa dia hoe tao anatin'ny fitoriana izay natao anay teny anivon'ny tribunal administratif dia nomena 20 andro isika Clémence Rarnirina hamalina izany fitoriana izany ka dia efa voapetraka somatsara tamin'ny alatsinainy teo ny mémoire en défense izay mitondra ny hevitra afaty aminay mpanolotsaina sivy mianadahy moa zany zay folo miaraka amin'ny combat no nametraka izay mémoire en défense izay angamba ny tsara ampahafantarina antsika ary dia horentsika eo ihany ny toyiny raharaha iny ya tsy azosika tsindresahana zay namana lilira farala satria mpanaraka ny fandarana Sahia Lasa dia lina tokoa te afantatra hoe inona tokoa moa fa mbola reo ihany aloha Lilisy Clémence fa moa ava mbola mpanolotsaina izy ireo dia kafaliana aloha mbola itenenana amintsika mbola mpanolotsaina aloha izay miravavy hatreto fa dia ho hitantsika eo moa zany ny fivoarany ity raharaham-pitsarana izay hitorian'ny préfet Antananarivo anay ity zany hoe ny préfet moa zany nampitondraina fotsiny an'le fitoriana efa ny tena miezaka manala antsika eo zany dia re telo tota fandraisantsika teto ihany ao anatin'ny BCM ny ben'ny tanàna dia ny préfet moa zany ataon'ny zareo ataontsika hoe hiraka mitondra an'izay fitoriana izay eny anivon'ny tribunal administratif zay angamba ny androany satria dia efa lasa dia lasa ny fotoana namana lilira faralahy omeko anao ny fitenenana ny amin'ny famaranana tanteraka ny fandarantsika ihany fehiny kely fotsiny izay tiako ampitaina dia betsaka foana moa Clémence no miteny hoe fa ianareo ve dia tsy leo korotana ianareo ve tsy leo mifampitory lava dia tia nipikely an'ity teny ity ihany dia mpamaranana hoe tsy misy manana tombontsoa amin'ny fikorotanana sy ny fisavorontanana fa ny fampanjakana ny ara-dalàna ny matery anay mampiady anay tahaka an'io ka raha misy ny fifampienonana ange tsy voatery ho tonga amin'izao tsika fa matoa tonga any ivelany ny raharaha tonga hatrany amin'ny tribunal administratif dia veriko hoe mizahatra anatin'ny azo fandiniana sy alaminao fa atsipiny teny any ampony mahalala Clémence Rarnirina miala tsiny kely azafady namana lilira faralahy efa natsipoko tany aminao ny teny nefa sotomboka kely indray satria miteny an'izay ianao hoe le fitoritoriana sy ny sisa ohatry ny maheno sady indray namana lilira faralahy fa dia efa misy indray efa miala indray ny fitoriana andiany manaraka ka dia hoy hoe efa niteneniko izy ity tao amin'ny fivorintsika tao amin'ny filan-kevitra hoe tsy ahasoa anareo le anareo resahako zany tsy mipijery atsika sanatria fa le mpitory tsy ahasoa anareo ny anaovanareo an'izany fa efa fantatry ny olona le zavatra misy efa diso fantatry ny mponina Antananarivo tsy zany angamba ny andrasan'ny mponina Antananarivo amintsika olom-bofidy fampitoritoretsy zay roa sy ny sisa fa ny ampandrosony tanàna zay angamba n'ilay inona re zany nitenenako an'izany hoe tokony teny ho averimberina slogan teny filamatra tokony hoentsika ao anatin'izany asa amin'ny mampanolo-tsaina sy amin'ny mampanatanteraka zany angambany fa tsy ny fampitoritory kanefa ny kosa misy kanefa ny ngeza be dia ataoko ty hoe ozy izy miben'ny tanàna raha nresaka tamintsika hoe izy tsy malemy izy ny tsy tsotra tsara fanafa tsy malemy dia toraka izany koa raha za manokana no hiteny eto zany dia za hoe toraka izany koa hoe misy fetrany koa zavatra rehetra fa tsy hoe atoriana akory ny olona androany dia anaiko foana fa misy fetrany zavatra rehetra hitantsika eo ny toy an'ity raharaha ty fa tsy hanao ohatra ny filoham-pirenena akory ka hanao menace sanatria vovava tsy amin'izany mihitsy koa ny tena tanjona fa ny tanjona dia hoe hitenenana hoe
tsy mahasoa le mifampitoritory a marina be ny nambarana namana lelira faralahy teo a zany no vaolana tsara indrindra fa tsy mety a raha ohatran'izao foana no sary omentsika ny vahoaka n'Antananarivo zay ny tena farany fampandrosoana ny tanàna ny tandritsika ary engany mba ho marina le teny malagasy hoe isavorovoro kila tona raha tena mifampiaino a dia tsy tonga amin'izao zavatra rehetra izao ny hirariana dia mba samy hitady vahaolana ny amin'izay ahafahana mifampiaino zay ahafahana mampandroso ny tanàna marina tokoa zay andrasanareo olombofidy andrasanareo vahoaka ny fidy aminay olombofidy zay no anakatoanantsika ny fandarana fa dia ankasitrahany ianao nanaraka hatramin'ny farany a amafisina trano fa aza atao mampisalasala ny miantso ireo larana finday ahafahanareo mahazo mivantana anay mirahavavy a misaotra amin'ireo afatra fampahirezana alefanareo a mampahery sy mampirisika androso kokoa izy ireny a ary dia manentana antsika zay maniry indray anjara tao anaty fandaharana maimaimpona trano zany a metraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vavy